Miverina ny araba izay efa natolotra tao anatin'ny fampalalama vaovao toko klasy tokovavy ary tonga soa ihany koa antsika rehetra izay mbola miaraka aminay amin'ity alina ity atao anatiny izao fandarana manokana izao araka ny fampahafantarana izay efa nohitintsika hatramin'ny atoandro sy tao anatin'ny fampalalama vaovao teo dia resaka ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony sika atao anatiny izao fandarana manokana izao. Manasanao izahay hiaraka aminay hatramin'ny farany ao anatin'ny ora iray izay. Avahintsika voalohany amin'ity alina ity Andriamatoa Jean Laochia, izy moa zany président fondateur ny AJM Manakasy tsara, miarabanao Sir Jean. Faly miarabanao tojo dia faly miaraba ny mpanaraka ny fandarana dia arabaina koa ianareo teknisianina mpampitany sary sy ny fiona tokantrano tsirairay avy. Avahintsika faharoa amin'ity alina ity Andriamatoa Zanadrakoto Roland Albert, flotalier général ny groupe INSPNMA, dia miarabanao tompoko. Faly miarabanao ihany koa tompoko dia miaraba ny vahoaka malagasy manaraka an'izao fandarana. Vahintsika fahatelo maromaro izy ireo no miaraka amintsika amin'ity alina ity Madame Sibelle Rafel Manatsoa, PDG ny groupe Misela sady misolo tena nisy mataiky ihany koa, miaraba tompoko. Faly miaraba ny mpijery indrindra moa ireo any amin'ny faritany sy any ivelany sy manaraka nyity fandarana manokana ity. Araka izay tokoa dia afaka arahinao ny fandarana amin'ny page Facebook ny Real TV Madagascar, amin'ny YouTube fa eo ihany koa amin'ny Canal Plus moa zany no ahafahantsika manaraka an'izay, ankoatrany amin'ny fahitalavitra sy ny Real 94 FM. Iroso avy hatrany amin'ny resadresaka tsika amin'ity alina ity ho atomboko avy amin'ny Monsieur Jean angambany, izay no iretintsika ifampiresahana amin'ity alina ity ny fampahafantarana mba ahafahan'ny rehetra mianoka atao anatin'ny fandarana ao anatin'izay fampahafantarana ny makasika ny AJM Manakasy tsara, ina marina moa zany izy ity. Mialohan'ny amaleka fantanianao tojo dia mamela ianao mba hiaraba kely ny namana mpampianatra rehetra ao anatin'ny tontolo siatry ny fanabeazana mankany amin'ny karabolaka hatrany amin'ny anjerimanontolo dia mamela koa ianao hiaraba ny ray aman-dren'ny mpianatra rehetra izay natafita zanaka nanala ny CEPE sy ny BEPC sy ny baka ho an'izay efa afaka ho an'ny fanovaly teo ary fiarabana melosahady ho an'ireo izay mbola ao anatin'ny fitaintanana amin'ny fiandrasana ny valiny fanadinana baccalauréat amin'ity taona roapolo sy roa arivo dia arabaiko koa anareo any amin'ny avy any Inde amin'ny Parole University amin'ny alalan'ny Andriamatoa Dipak sy ny namana any Afrikany sy any La Réunion any. Dia hiditra amin'ny famalina fantaniao avy hatrany mba tsy ho lava ny fanampidirako hoe inona tokoa moa zany le AJM Manakasy tsara. AJM Manakasy tsara dia feno 40 taona amin'ity 40 sy roa arivo dia fadimapolo amin'ny andiany. Ity etsika ity zany hoe 50e édition zany ty salon de l'orientation guide des études supérieures tia izay anasanay andreo école supérieure, université ary institut supérieur privé eto Antananarivo sy ny manera Madagasikara izay mbola mieritreritra ny andray anjara amin'ity etsika andiany fa 10 ty zany 10 andiany zany efa maromaro ny zavatra nysedraina tao anatiny na mamy na mora na ny mangidy fa isaorana be lehibe ireto mpiara-miasa aminay reto izay teo foana nandritra n'izay taona mahazany indrindra ny atao amin'ny akavanako ato ny Ismatek Ramatoa PDG ny groupe Misela ao amin'ny Ismatek Sibelle Rafel Manatsoa izay nanomboka tany amin'ny 3e édition teo amin'ny Parvin Hôtel de Ville jusqu'à hatramintsika aty amin'ny 50e édition zany dia teo foana dika zay misy fitokisana lehibe zany tao zay fatokisan'izay dia tsy ho velanay tahaka ny ranodraraka andamosingisa. Ny atao amin'ny akaviako ato indray dia ny INSPNMA izay nanomboka niara-niasa taminay ihany koa tany amin'ny 5e édition teo amin'ny Parvin Hôtel de Ville ihany sy ny tany amin'ny faritra. Izay no lava fa ny tena hoe AJM na hoe association des jeunes enseignants étudiants de Madagascar sy ny action des jeunes pour l'enseignement et l'éducation civique à Madagascar dia mivoya ny kolotsaina taolisme. Io resaka taolisme moa zany betsaka fantanina marina moa le taolisme. Ny taolisme dia mifototra amin'ny fahendren-drazana sy ny kolotsaina sy ny soatoavana mahakasy amin'ny alalan'ny fizarana traikefa amin'ireo zavatra rehetra izay noratovina teny amin'ny sehatra rehetra tao anatin'ny tontolon'ny asa sy ny fanambiazana fampianarana ary fanofana teto Madagasikara sy ny fiara-miasa tamin'ireo olona avy any ivelany dia izay zany amin'izao fotoan'izao no antony mahatonga ny AJM Manakasy tsara hoe mivoy ny kolotsaina taolisma fiverenana andoharany. Izay fiverenana andoharany izay dia mitaky rafitra vaovao
inona le rafitra vaovao dia ny rafitra hitondrana ny tany sy ny firenena mihitsy ny mila miova makany amin'ny fanabeazana, fampianarana ary fanofanana. Izay indrindra no mahatonga anay nanasa ny reto mpiara-miasa akaiky aminareo satria tsika nyteny to hoe angaty tsy voaresaka mihitsy ny eto toerana fa ny avy any ivelany no alainareo dia hoe hifanakalotra kefy izahay amin'ny alalany reto université reto isiny ny fiara-miasa amin'ny parole université any Inde ary efa nilaza teto moa ny tompon'andraikitra Andriamatoa Dipak avy eo amin'ny parole université fa hiara-iasa amin'reto université zay miara-miasa aminay amin'ity salon de l'orientation et de l'étude supérieure 50e édition ty izay anasanay anareo mpianatra nanala baka rehetra na ny efa afaka na ny mbola tsy afaka na ireo zay mbola ao anatin'ny fiandrasana ny valiny ihany koa ny ampiavaka an'itya dia ilay mpianatra afaka BEPC mihitsy koa dia afaka manatrika ny salon io satria manana lycée zareo any amin'ny université ny parole any Inde io dia raha afaka BEPC zany le mpianatra dia afaka tonga amin'io salon io fa ro manaraka zay ny tena ampiavaka an'izy ity dia ity hitanareo ty satria anaovako azafady kely manona anarany rahalahy namana zay Andriamatoa bebe tao hoe ohatrany ahoana tena misy marina ve le solomaso monsieur Jeanne sa manahoana caméra fa ho alaitsika sary mivantana eto ngamba ny Andriamatoa Tozo dia tonga dia vavoantsika amin'ny écran io sary hoe io ary le izy oka azotsika sary Andriamatoa Tojo dia aseho atsika mivantana amin'ny écran eto le izy hoe ty le solomaso caméra sady azo anaovana enregistrement izy ty zany mety amina investigation izy ty ho antsika mpanao gazety sy ihany koa ho an'ny mpianatra sy ho an'ny olona zay rehetra liana ao anatiny resaka hoe nouvelle technologie dia ho aseho atsika mivantana avy eto avy hatrany le izy dia mandrapipotra ny sary dia hotoizako ny famalina sady famarana kely le fanontaniana apetraka anao hoe inona moa zany ny tena mety ampiavaka n'ity événement 50e édition ty dia ny ampiavaka azy dia ilay fanomezana billet d'avion gratuit andeha ho any amin'ny andeha hianatra any amin'ny parole université efa mipotra ny sary Andriamatoa Tojo dia tonga dia raha ohatra afaka alaina kaikikaiky le izy ngezakezako kely dia io zao Tojo nilaza vaovao teo tsy nietsika teto tsy nikitika telefona raha tsy efa nanokatra le izy fa nitanako fotsiny ataoko ohatr'izao te dia azo Tojo sary à l'instant photo zany izy zany hoe à l'instant tonga dia io ihany makasitraka ny teknisianina napitany sary tany amintsika mpijery tany hoe tsy izahay ato amin'ny AGEM dia tsy milaza zavatra tsy misy fa zavatra misy ihany resahanay dia ny université eto an-toerana rehetra ho hitanareo ao izay hitanareo eto moa zany ny ato amin'ny akavanaka renako teo hoe ny sponsor exclusive an'ity événement ty dia ny Symatec ary ny partenaire officiel ny NSPNMA dia akoatran'izay ny UM sy ireo sekoly hafa mandray anjara amin'ity événement ty zany hoe anana safidy maro ny izay tonga mitsidika ao anatin'io fa avy hatrany angamba dia apita ato amin'ny ISPNMA dia ao anatin'izay satria tonga eto ihany koa sady fampahafantarana ny groupe ISPNMA dia satria université moa zany resahantsika eto zany ao anatin'izay inona marina ny tsara ho fantatra mahakasika ny ISPNMA dia ina ihany koa mety tolotra sahady mety ho entinareo ao anatiny ity etsika salon de l'orientation izay karakaraina ity misaotra amin'ny fanontaniana monsieur Tojo dia ataoko hoe mivondrona ISPNMA dia fitambarana sekoly marobe raha Madagasikara mikarakara manofana mahakasika ny formation paramédicale zay misy ny parcours rehetra mahaso kinésithérapie ny technicien de labo ny anesthésie réanimation ny formation maïotique na hoe sage femme ny formation mahakasika ny infirmier généraliste fa miditra koa amin'ny mention ny atao hoe science de la société zany hoe fampianarana mikasika ny droit technique des affaires ny management et administration d'entreprise ny marketing et commerce international ny finance et comptabilité dia amin'izao fotoana zao misehatra ihany koa amin'ny atao hoe management et administration hospitalière dia ny ISPNMA tokoa amin'izao fotoana dia miditra amin'ny antsoina hoe digital académie zany hoe ny mahakasika ny cours en ligne rehetra eran'ny Madagasikara dia raha fintinina zany dia hoe ny ISPNMA
dia misy ny sehatra amin'ny antsoina hoe formation présentielle dia ny formation distancielle le ndrazaiko iny SPENMAD digital académie teo dia ny formation zay ny tena zava-baovao ny formation professionnelle de santé zay misy ny formation secrétariat médical ny télé-secrétariat médical ny aide-soignant ny formation en création et gestion du cabinet de soins ny cabinet d'accouchement ny cabinet de masso-kiné ny formation amin'ny fitatanana an'ireny dispensaire sy ny sisa am'izao fotoana zao fa raha kapoka dia ny filosofia ny credo ny SPENMAD dia dia tsy misindrafoa amin'ny chômage de masse zany hoe ny tsy fanananasa ny valalabe mandry ny chômage intellectuel tsy fanananasa ny renage diplôme ary indrindrandrindra ny chômage paramédical zay everiko fa mafisy ny PDG ny groupe Michela teo ny fiseniny tsy mananasa maro de maro indrindra misehatra paramédical. Sahatsika mihitsy zay rehefa avy eo ao anatin'izay fa anomboantsika anazy nga manomentsika fitenenana indray aloha Madame Sibelle ato ampafantatra ny Ismateka sy ny tsaro fantatra ihany koa dia ny aty am-piandohana satria miandry an'izay ny mpijery antsika raha misy tolotra afaka tenenina sady ihany koa. Ia, dia mbola mamerina ny fiarabana moa zany fiarabaina manokana ireo mpianatra Ismateka Melipatrana manerana ny nosy sy any Andafinindrika. Tonga eto ny tenanay ampafantatra ny be sy ny maro ho antsika rehetra hoe iza moa Ismateka. Efa aty amin'ny faharoapolo taona zany zao Ismateka manana sampam-piofanana izy maromaro. Misy ny paramède koa alalana anazy anankiroa ihany ny filièranay dia ny sage-femme dia ny infirmière. Ny gestion, ny droit, BTP, diplomatie et communication ary ny agronomie. Ary ny tena mampiavaka anay dia izay manana ny atao hoe formation enseignante fampiofanana ho mpampianatra dia ny tanora zany rehefa tonga ao aminay dia tena tonga dia menay asa be dia be ngamba ny tanora efa nahazo an'izany tolotra zany teto aminay be dia be koa ireo sekoly nahazo an'ireo mpampianatra tsara ofana teto aminay. Ankoatran'izany koa amin'izao moa efa misy ny fivoaran'ny teknôlôjia dia misy koa ny formation en ligne sy ny présentiel eto aminay. Izany indrindra moa natao noho ny fahitana hoe be dia be ireo olona tsy manam-potoana nefa te hianatra dia tena mamaly ny filan'ireny olona ireny zany ny formation en ligne eto aminay satria afaka mianatra ianao ny toerana izay misy anao amin'ny ora izay tianao. Dia ankoatran'izay koa Ismateka zany dia mitovy tanjona amin'ny rehetrarehetra hoe hamoraina ny fanananasa ho an'ny tanora rehetra izay navita fiofanana fa tsy hoe lasa miofana ny tanora nefa misy blocage anoany. Tonga dia izay teninao faran'izay mihitsy no tiako hidirana no izantsika ny resaka amin'ity alina ity satria isika miresaka izay tontolo ny fampianarana ambony izay maro ny fampianarana ny ataontsika hoe ny université tsy miankina zany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao maro ihany koa ny mpianatra mandeha any amin'ireny université tsy miankina ireny matetika ary moa rehefa mba mifampiresadresaka eny dia misy mitendry foana hoe tsy misy tsara afa-tsy ny université mpanjakana ilay kalitao an'ilay fampianarana ambony eto amintsika mihitsy no tiako anontaniana manahoana inona ny tena sakana mahatonga ny tanora izay heverina fa mety tafavoaka mahavita hatramin'ny fianarana hatramin'ny farany indrindra nefa ny mety tsy mahita asa ao anatin'izay inona zany mety tena olana ka mijerinareo izay mpisehatra atao anatin'izay tontolo ny fampianarana ambony izay izany manakambara vola andrango ny monsieur Albert ary mitoboko araka ny lazaiko teo moa zany dia hoe ny anisan'ny tolona lehibe zany ho an'ny SPENMAD andraisany anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fanabeazana fanofanana fikarohana
dia tsy inona fa ny ady amin'ny chômage. Dia raha ohatra zany ny sekoly manome offre de formation tsy mifanaraka amin'ny filan'ny tsenan'ny asa eto Madagasikara, dia tsy maintsy betsaka foana ny tsy mananasa eto Madagasikara satria tsy mifanandrify zany ny tolotra sy ny tinady. Dikan'izay zany raha miresaka fanatsarana ny kalitao ny fampianarantsika dia tsy maintsy mijery ny fanatsarana ny kalitao ny programme. Le programme de formation mihitsy zany tsy maintsy atao mifanandrify na ny sekolim-panjakana manao an'io na ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana manao an'io amin'ny filan'ny tsenan'ny asa. Ny anankiray amin'izay zany raha ohatra ka eritreretina hoe hiasa amin'ny fanjakana ilay olona hofantsika dia tsy maintsy programme ahafahana miatrika concours administratif amin'ny sehatra samihafa arakaraka le offre de formation nomen'ilay sekoly zany. Ka ny teknika rehetrarehetra zany ahafahana miatrika n'ilay concours sy ny programme rehetra, ny fahaizana rehetra mahakasika an'izany no tsy maintsy hanomana n'ilay sekoly andreo mpianatra manaiky hiofana soabe azy no anatiny. Raha mieritreritra indray tsika hoe any amin'ny tany atao hoe kapitalista mandroso dia azo refesina amin'ny fandrosony ataoko hoe sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana secteur privé ny ahavo ny fandrosony ny tany anankiray dia tsy maintsy programme zany makany amin'ny auto entrepreneurship, zany hoe fanofanana olona manana initiative personnelle, fanofanana olona manana culture d'entreprise sy ny entrepreneurship sy ny programme rehetra ahafahany mpianatra misehatra avy hatrany ny amin'izany no jerevantsika. Ohatra zao haka zao tsika amin'ny atao hoe ireo mpianatra paramédicaux. Mpianatra paramédicaux zany dia ilaina mitodika amin'izay hoe afaka manangana cabinet de soins hoe ny nahazo diplôme na licence infirmier généraliste, afaka manangana cabinet de masso-kiné hoe navita fianarana ny masso-kiné, afaka manamina cabinet de soins d'urgence hoe ny navita ny fianarana momba ny anesthésie réanimation etsetretsetra zany. Zany hoe tsika zany tsy maintsy mitodika mihitsy amin'ny hoe programme anankiray akoatra ny iarahana amin'ny fanjakana sy amin'izao fotoana zao moa efa miditra ao anatin'ny tontolon'ity fanofana paramédical ty ny communauté internationale amin'ny alalan'ny banque mondiale dia tsy maintsy programme zany tsy maintsy hampiana zany ny programme manefa n'ilay mpianatra mba ho mpianatra mpamorona zany mpanangana orinasa eto Madagasikara. Dia zany formule zany mety ety aty amin'ny mpianatra droit et technique des affaires vaovao, mety ety aty amin'ny mpianatra manao management administration d'entreprise vaovao finance et comptabilité. Fahatelo koa zany dia hoe ny mpianatra malagasy hoe zay hofanina any amin'ireny sekoly misehatra amin'ny tsy miankina amin'ny fanjakana ireny afaka misehatra ny fifaninana ny raisam-pirenena. Dia any Thaïlande rehefa nahatsapa na Philippines rehefa nahatsapa ny fitondram-panjakana hoe tsy absorbe ny fanjakana eo toerana daholo ireo navita fianarana eto amin'ity Philippines ity dia zao ny fanjakana misy no nandidy ny fampianarana ny sekoly mendraiky tsy miankina amin'ny fanjakana sy miankina amin'ny fanjakana hoe atodio amin'ny filana mitseny raisam-pirenena ny fampianarana. Dia maro ny mpianatra ny navita fianarana ny Philippines no miasa eran'izao tontolo zao ka ao anatin'izany ny ataoko hoe ny amin'ny Bourvie misy amin'izao fotoana zao. Ny hevitra marina dia tokony hojerena dia mandray ny tenin'ny PDG ny Madame PDG ny groupe Michela teo hoe tsy maintsy atodika any amin'ny filan'ny tsena iraisam-pirenena ny fampianarana eto Madagasikara mba hidivantsika amin'ity tsy fananasa ty. Dia tafiditra amin'izany koa zany ireo projet vahiny tonga eto amintsika sy ny projet any ivelany dia asa lehibe zany hoe tsy maintsy mifandray zany eto ny fanabeazana sy ny asa dia fitondrana zany ao anatin'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana no tsy maintsy mijery an'izany amin'ny ao anatin'ny sekoly na dia ataoko hoe mitombo ary ny vesatra ataoko hoe amin'ny maso-karena zany.
fa za zany tsy vita raha tsy miaraka amin'ny fanjakana. Ao amintsika zao dia misy ny atao hoe renga placement national international SARL. Ka raha ohatra ary ka tsy manome ataoko hoe agrément ny ministère de la fonction publique na du travail dia afaka anao inona zany ny privé. Dikan'izany mila mifampitatana zany satria amin'izao fotoana izao tsika miresaka ny hoe refondation fanavozana ny république dia république fahadimy eritreretintsika io zany dia république fahadimy anankiray ampifandray ny politika amin'ny fanabeazana ny fampianarana fikaroana eto Madagasikara makany amin'ny tsenany miasa na ny eto toerana na ny any ivelany dia angamba mbola resahana eo koa hoe tsy vita irery zany fa mila ny groupement des universités privées de Madagascar sy ny institut supérieur privé de Madagascar zay saro-piterahana ihany satria nanatika ny processus rehetrarehetra fananganana an'io ny tenako dia manakolazaina koa rehefa avy eo zany. Todika kely ato amin'ny jena angamba aloha za namboaka zay satria nareo anisan'ny mikarakara ihany koa ny ahoana fijerinao an'izay tomponantoka mety ho tomponantoka ve amin'ny resaka hoe fisiany tsy fananana asa ho an'ny tanora sy ny mpianatra eto Madagasikara ny université tsy miankina amin'izao fotoana izao. Raha mijery ny lalam-panorenana antsika totso dia manombika eo amin'ny article na ny andinin'ny 17 dia miresaka ny fanabeazana ny zaza malagasy hatrany amin'ny 19. Fa voajantsika ve ilay lalam-panorenana satria ny rafitra hitondrana ny tany sy ny firenena indrindra ao amin'ny sehatra ny fanabeazana dia anontany anao tojo hoe ianao no communication fa inona zao ny diran'ny valalan'ny fiainanao tato anatin'ny communication. Ohatra kely raisiko izay tojo dikan'izay dia zao hoe tsy mbola manaraka ny filan'ny firenena ny rafim-panabeazana sy fampianarana eto amintsika. Resahako foana zay satria ny antony hoe lasa veritanjona le tanora rehefa vita ny fianarana dia lasa le sekoly tsy miankina na le olona manana n'ilay atsotsika hoe fandavatena nangana orinasa mpanabeazana no lasa voasoketa ao anatin'ilay nefa ny aoka tsy adiny fa ao anatin'ny lampandrena dia miresaka ny 3P tsika na le fiarah-miasa eo amin'ny tsy miankina sy ny fanjakana. Ekena fa nisy ny manao ny tena fiarah-miasa misy koa nefa ny manao zay ohatry ny sanatriavana diny lela hoe anao zay anapotehana fotsiny nefa manaingana aza tsy vita. Tsy ireo sehatra tsy miankina ny ora ve ny tokony toanan'ny fanjakana amoraina ny fahazahoan-dalana indrindrindra ao amin'ny resaka habilitation raha enseignement supérieur resantsika eto. Fa zao mbola maro no mitaraina tratry ny antso-tsay ataon'ny fanjakana na ny teo aloha na ny tany aloha na ny ankehitriny ka mba isian'ny tena fanavaozana marina dia zay no natonga ny tato amin'ny andriamanakasy ny tsara nanasa nasaina mihitsy ny filohan'ny fanavaozana ankehitriny na nlefasanay taratasy fiahina ny hetsika zay natao tamin'ny 20 Mai any zany taratasy zany ary misy accusé de réception 20 teo zay natao tao amin'ny le pavé an-Taninarenina hoe andao sika hiara hijery anatsarana ny kalitao ny fanabeazana sy fampianarana ary fanofanana eto amin'ity firenena ity mba tsy ho sanatry avy mivavana diny lela hoe zay mpianatra na vita fianarana aoka tsy le privé foana ny menatsiny fa na mpianatra nivoaka tany amin'ny sekolim-panjakana io any amin'ny anjerimanontolo na mpianatra nivoaka aty amin'ny sekoly tsy miankina io amin'ny ambaratonga ambony tejero fa chômeur de luxe ny akamarony anaty farangisosana anaty foniteny. Inona ny mahatonga an'izay satria le rafitra tsy mifanaraka amin'ny filan'ny firenena fa raha mifanaraka amin'ny filan'ny firenena ny rafitra inona moa zay rafitra zay dia efa namesosikevitra foana zay hoe aleo mba zavatra misy eto amin'ny tany razanao no ampianarina ho avadika ho rafim-panabeazana ohatra miresaka lalàna asika to tsy any amin'ny première année na deuxième année na troisième année en droit vao hianatra droit maritime mazava normal zany raha ohatra ka tsisy rarahin'le olona an'le ranomasina isorako betsaka isorako ny ato amin'ny isy mataika nanana n'ilay fampiofanana amin'ny olona hisehatra ao anatin'io tontolon'ny fikirakirana ny ranomasina io satria maninona ao anatin'io tena fiainana ny rano dia fiainana
aza misotro rano ane anao to tsy fainao zao nakarano misotrolo satria efa maina ny tenda dikan'izay ny tany ny rano ny rivotra ny masoandro ny afo reo ny fototra ivelomantsika manana fiara tsara be ianao tsy hoentinao eny amin'ny abakabaka nge fa mandeha amin'ny tany itojo hoe amboly ianao iopy ianao mila tany dikan'izay dia ny fiverenana andoharano dia ny famerenana ny asan'ny tany amin'ny alalan'ny rafy fanabeazy fampianarana vaovao mitodika amin'ny tany dia misy ifandraisany daholo io na inona le filière eo na inona le filière eo rehefa tsy salamy ianao tsy ampy sakafo tsy maintsy mila paramède ianao tsy maintsy mila dokotera ianao rehefa manana olona ianao amin'ny sehatry ny taninao tsy maintsy mila pahilalana ianao rehefa mila olona ianao eo amin'ny orinasanao tsy maintsy mila olona mahay mitantana orinasa jereo fa mifameno zany zavatra zany fa zao mila manana rafitra sika miainga amin'ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena noho izany manao fito de cerveau le tanora rehefa navita fianarana satria inona zao ritojo azafady indrindra hoe inona ny idirany greka amin'ny fiainanao zao nefa nampianarananao zany tany amin'ny classe de 5e nefa ianao rehefa sanatria amin'ny vavana diny lela ny ambo eto Madagasikara le antsony manakasy tsara ianao no milevina tsy adalany eny vazaha tonga eto esody averintsika hoe akasarina ragidro sy baobaba fotsiny alehany eo na akan'le sarina vato be ary amin'ny tsingony be mara fa matoa izy tonga eto manao investissement dia mijery hoe inona daholo ny azo trandrahanao ambanin'io tany io fa rehefa ny tany misy an'ireo zavatra resahako reo dia tadio fa arenakibony tany tsy azo spesipesienina ato misy ao ambany eo noho izany zay rafitra zay ny mila apetraka ka ho avy ny concertation nationale izay indrindra ny anton'ity salon de l'orientation guide d'études supérieures ity izarana traikefa ho an'ny tanora hitodika sy hiverina andoharano itiany tany amin'ny fianarana zay horatoviny ahafahany mamorona asa mitsotra anao nitondra an'izay niko tsy nitapahana mihitsy tao anatin'izay a mba ahafahana tena hoe ny ahafahan'ny mpijery antsika moa zany manaraka ny hevitra ny tsirairay a antoniko ihany koa ny hevitry madame Sibelle ao anatin'izay manoloana n'izay tontolo ny fampianarana ambon'izay raha jerentsika aloha tsy afa-misaraka amin'ny fanjakana ny sekoly ambony tsy miankina tsy vita amin'ny fanjakana daholo reo nefa na tsy vita amin'ny fanjakana ary a dia misy zavatra atolotra amin'ny fanjakana aty amin'ny tsy miankina ny programa ohatra araka ny voalaza teo a dia programa miainga avy amin'ny fanjakana zany rehetrarehetra zany zany dia hita hoe misy fiaraha-miasa aloha zany a eo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina tsy misokatsokatra ho azy zany reny université privé reny fa nisy dingana maromaro tao zay vao afaka nomena ny fahazondalana isokatra zany midika fa tsy hoe tsy mahavita azy akory ilay mpianatra aty amin'ny université privé fa ireo sortant avy aty aminay ireo ary dia anisany mitondra fampianana ny tsy anasa tsy voatery hoe ny fanjakana ny no anome asa e fa zao tsika ny rehefa misy ny mondialisation dia be dia be ny mpianatra mahita asa ho anazy ohatra ny ao aminay manokana aloha dia efa misy ny accompagnement mandritra ny fiofanana hoe ianao mianatra afaka manangana afaka mitady asa ho anao ihany koa ary afaka manantona an'ireo orinasa izay milanao ka aminay zany dia tokony ho asarotana ny fivoahan'ny malagasy manam-pahaizana dia te hivoaka ny ivelany ny firenena ny mpitondra koa nefa tokony ahay resaka leadership moa izy ity zany tokony ahay hoe inona ny filana manera-tany dia isika izay manana main d'œuvre be dia be mamaly ny filana ro firenena izay mitady antsika ohatra hoe any Canada zao misy firenena maromaro zay tsy toneniko eto be dia be izy reo zay tonga manantona antsika mandray main d'œuvre va aty amintsika satria any amin'ny zareo efa antitra ny olona aty amintsika jeune matanjaka manana fahaizana dia ninay zany ny zava-dehibe aminay hoe
mahita lalana be deabe ny ankizy rehefa navita fifanana fa anjara ny fandrakana no mametraka ireo fenitra rehetra mba tsy sin'ny esclavage moderne koa rehefa tafavoaka amin'ny Madagasikara fa tena hoe avenir zany no karakarain'ilay mpianatra rehefa tafavoaka amin'ny Madagasikara izy ary azo ny fanjakana malagasy atao tsara zany santionan zao efa hita hoe mihetsiketsika be zao ny ao amin'ny ordre des infirmiers ny ordre de sage-femme ny any amin'ny sehatra ny Tatsamba mihetsiketsika be daholo ireo ka ny any amin'ny sehatra hafa koa zany afaka mihetsiketsika ho tombotsoan'le tanora malagasy tafavoaka tamin'ny université privée. Manoloana an'izay indrindra ny université privée eto amintsika ve todika manokana ohatra zao amin'ny SPN mady afaka mamaly an'izay le ataoko hoe fenitra iraisam-pirenena izay ny mpianatra sy ny fampianarana omenareo ihany koa zany. Angamba tonga dia nivokatra ny lazaina any amin'ny pôle nord izany tsy misy mpianatra iny SPN mady paramédical amintsika miteny zao. Eto Madagasikara raha ny atotanisa farany dia ny 9% mampandeha ny système de santé publique eto Madagasikara dia mpianatra iny SPN mady raha miampina an'iny sy mateka angamba dia ny 7% ary tsy misy fitarainana hatramin'izao hoe tsy mahomby ny mpianatra aty amin'ny tontolo ny fampianarana tsy miankina amin'ny fanjakana amin'ny fampandehanana ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara. Fa dia izay ilay ataoko hoe anjaran'ny tompona ndraikitra tsirairay ao anatin'ny sekoly no mametraka politique de l'éducation en adéquation amin'ny impératif de marché de l'emploi eto Madagasikara na ny eto Madagasikara na ny famoronana asa eto Madagasikara na ny any ivelany. Fa na zany na tsy zany mahatonga mbola mipetraka foana ilay hoe ady amin'ny chômage tena ady atrehan'ny firenena na hanao fédéralisme atsika na hanao na mbola hijano amin'ny état unitaire atsika na ho any amin'ny confédération des états atsika na ho any amin'ny autonomie des régions na autonomie des provinces raha mbola manjaka ny ataoko hoe chômage de masse eto Madagasikara, manjaka ny chômage intellectuel eto Madagasikara, manjaka ny chômage paramédical eto Madagasikara dia tsy handroso zany mihitsy tsika satria ho an'ny olona honnête rehetrarehetra dia ny asa ihany no entina mampandroso ny fianakaviana sy ny ambaratonga ny fiarahamonina rehetra. Dia karazana ino to? Tiatany kely satria ao anatin'izay mandeha ihany koa fotoana antsika ao anatin'io sady fotoana nararaotana ny dokam-barotra ihany koa tiantany kely ihany koa ny ato amin'ny isy mataika ao anatin'izay ve ny lalam-piofanana ny fomba fampianarana ny mpianatra izay mety ho tafavoaka aminareo ve afaka hamaly an'izay le hoe takiny fenitra iraisam-pirenena izay raha fitentsika? Ia, izay atao amin'ny isy mataika aloha dia tena hoe entitra dia entitra tokoa fanarahana an'ireo actualité internationale. Misy ny critère d'embauche. Raha misy ny critère dia tsy maintsy mahavaly an'izay ny mpianatra tsirairay. Noho izany zany ilaina le hoe ny sortant amin'ny université privée zany dia anisan'ny facteur de développement mondial. Dia tsy azo idivirana izay tena ilain'ny fanjakana izahay dia eto dia miantso ny fanjakana zany hoe avereno ireny famatsimboly ireny. Taloha misy ny fonds de développement de l'enseignement supérieur tena ilaina ireny satria misy ny tanora afaka noho ny fianarana satria manana ny écolage fa etsy andaniny koa misy ny fiainana ara-tsosialy tokony ho ataontsika, misy ny te han'ny fianarana nefa tsy manana écolage ho aloha. Dia anisany hoe etsona ny fanjakana ireny azo atao ve ny mamerina n'ireny famatsimboly ireny aty amin'ny université tsy miankina.
Traina ao anatin'izay satria tsika miresaka salon de l'orientation et guide des études supérieures mety manao ahoana ny endrikendrika tena ho hita zany ny fiarah-miasa amin'ny université any ivelany ho an'izay olona mety tonga hanatrika n'ity salon ty. Ianao moa toa ny resaka ny tany Inde ao anatin'izay fa manao ahoana ihany koa ny amin'ny firenena hafa ohatra. Ia, ampatsika kely tantara angambany alohan'ny amaliko anazy tojo raha mahakasika ny tantara ny fampianarana teny vahiny angamba dia atao hoe anisan'ny voalohany izahay nitsangana voalohany teto amintsika ny antsoina hoe Institut Confucius ny université d'Antananarivo izay nitarihany anaovako azafady manona azy tsy maninona satria ray aman-dre mpianisan'ny taizana ara-filozofia teo amin'ny sehatry ny fiaraha-miasa Ramatoa Madame Zora Sendra zay anisan'ny atao hoe cofondateur angambany izay mpampianatra filozofia amin'ny université rehefa nitsangana io tamin'ny 2008 dia nitsangana ny AGCM izay anisan'ny nampianatra teny vahiny miisa 5 teto Madagasikara anisan'ny voalohany dia taty aoriana rehefa nandeha fotoana dia anisan'ny vokatra nasehoanay tamin'izany dia ny mpianatra izay anisan'ny voaka voalohany tao aminay nanao ny interprète nanao ny kianjan'ny Paria dia nisy ny interprète atao amin'ny col anti-corruption. Izany no midika fa nisy ny traikefa nozaraina ho an'ny tanora. Hoy ianao hoe ahoana ny fiaraha-miasa dia mazava ho azy zany fa raha miresaka an'ireo teny vahiny ireo tsika dia entina hifampiserana eo amin'izao tontolo izao zany. Raha mahiteny vahiny anankiray ianao tojo dia olona ray, mahiteny vahiny roa anao dia lasa olona roa, raha mahitelo anao lasa olona telo arakaraka ny isan'ny teny vahiny ianao zany ny isany maha-olona anao satria misy karazana kolotsaina sy fomba fiteny maro hainao. Izay indrindra ny anton'ity solomaso ity satria maro ny olona mety tsy manana fahafahana andeha andoha écolage na hianatra en ligne tsy dia manana fotoana fa ohatra hoe afaka mianatra amin'ny alalan'ity izy afaka mianatra amin'ny alalan'ny cahier stylo sy ny boky ohatry ny mahazatra ihany izy zany tsy midika hoe andiditra ao anatin'ny tontolon'ny intelligence artificielle tsika fa ampanjaka indray ny famerenana ny intelligence humaine zany le taolisme. Aza indrindra ny anton'ny fiaraha-miasa amin'ireo université any ivelany toy ny Parole University, Sharda University dia misokatra indrindra ho an'reto mandray anjara aminay amin'ity salon ty amin'ny fandraisana mpianatra amin'ny fianarana ao amin'ny université Parole na ny Parole University sy ny Sharda University. Ny antony dia tsapan'zareo fa maro tanora tsika eto te hivoatra fa tsy afa-manoatra. Dia zay ny antony natonga ny fiaraha-miasa hoe hisy fanomezana manokana omeny ny Parole University amin'ny alalan'ny fanomezana billet d'avion maimaim-poana mandeha mianatra ho any fa tsy hoe hitsangatsangana fa rehefa vita ny fianarana dia anjara indray miantoka satria ho volavolaina ara-kolotsaina izy any ara-pomba fitondran-tena sy eo amin'ny lafin'ny fianarana sy ny sehatry ny asa ka rehefa vita zay mody aty izy dia mitondra ny traikefany hoentiny anasoavany tanindrazany eto amin'ny firenena malagasy. Izay zany izy io fa tsy hoe anao fuite de cerveau sy maraitsikery matsiny zay satria misy manafangaro ny fuite de cerveau sy ny any mahatonga ny fuite de cerveau any dia ny rafitra misy eto amintsika satria tsy manoro ary tsy mampianatra amin'ny fitodiana amin'ny fampimoronana asa satria amin'ny filozofia taolisme de Jean Laochon zay boky nosoratako dia miresaka ny hoe ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa. Noho izany mitovy ny fomba fijery eo amin'ny Parole University sy ny Sharda University sy reto mpiara-miasa amin'ny Andremy Madagasikara na ny Andremy Manakasy tsara eto amin'ity salon de l'orientation et des études supérieures ty hoe andao ity salon ty ataontsika miavaka fa tsy atao hoe akampianatra fotsiny tika dia tangy écolage satria efa samy tonga saina amin'izay daholo zany ny tompona université amin'izao fotoan'izao fa nindro kely fotsiny anaovako azatsiny azafady aloha ajantsika ny conflit de valeur sy ny conflit d'intérêt ary ny conflit de leadership. Izay natonga anay nanasa tsika tompona université tamin'ny 28 teo hoe 28 mai 2026 hoe groupement des universités privées de Madagascar. Ny tanjona ao anatiny io dia hoe hivolana ho anankiray isika anao volavola ndalana ho atolotra amin'ny mpitondra fanjakana anaovana ny antsoina hoe famoronan'asa sy fampananan'asa ho an'ny tanora na vita fianarana.
zay nampiavaka an'io ary misy olona efa tena spécialiste amin'izany ho avy amin'io salon io zaratra kefa amin'ireo tanora hoe raha tia ny fianarana nataonao tia ny lalank'izoranao dia zao ny asa vitanao dia zao ny asa mifanaraka amin'ny zavatra ny anaranao dia zao indray nataonao raha moronasa ho anao ianao. Zay zany nampiavaka an'izy ity. Mety misy nefa nanao an'izay fa tia tena hoe miditra ao amin'ny salon izy dia mandray anjara amin'ny fisoratana anarana dia rehefa vita ny fianarana zay ataony ho arahana ao anatin'ny 3 taona. Ny anisan'izany ny azo voakazafady ny finanonako ny anarana Madame Priska zay président directeur général ny Intetliam zay manao ny resaka momba ny BTP bâtiment et travaux publics et architecture tamin'ny salon 5e édition dia nanome bourse nandritry ny 3 taona izy ho ana mpianatra anankiray nahazo mention très bien nanao any vehivavy izy io ary vita soma tsara ny fianarana nahazo hatramin'ny master ankizy io. Zany zavatra zany dia hita fa misy ny firaisan-kina ho an'ny samy tonga saina ary ny vahaolana ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny tsy fananana asa eto Madagasikara dia ny firaisan-kina ny samy tonga saina ihany sisa. Ie, misaotra anao mitondra an'izay fa mandeha ihany koa ny fotoanantsika ao anatin'izay manaparantsika ny resaka mialoha ny idirana amin'ny hoe tena fanentanana ao anatin'izay kamo ny ataontsika tour de table kely ihany raha ao anatin'izay ho an'ny tsirairay raha hoe ny tolona ho an'ny université tsy miankina zany ho anareo izay mpisehatra ao anatin'izay inona raha ho anao zao ohatra monsieur Albert inona ny tolona mety mbola tokony ho atao zany ao anatin'izay? Ny vory ny institut supérieur paramédicaux ny akabiazany ao anatin'ireo 520 manana arrêté d'habilitation amin'izao fotoana izao. Rehefa tonga tao amiko ny valon'ny fanontaniana amin'ny hoe inona ny tena heverinao fa olana ho antsika institut supérieur privé paramédicaux dia oza hoe ny resaka asa chômage. Dia eo indrindra no miditra amin'le resaky président fondateur na Jem teo teny ilaina misy ny fampivondronana ny sekoly paramédical privé eto Madagasikara mba ametrahana politika anankiray mampandray ny fanabeazana amin'ny filan'ny tsenan'ny asa na eto ivelany na eto Madagasikara na ny ivelany. Dia natsoiny ny ministère ny enseignement de la recherche scientifique indray zay tao amin'ny salle de conférence ny académie nationale de hoe mila manangana nareo plateforme hiara-iasa amin'ny direction générale ny enseignement supérieur dia na le tato amin'ny ESCA cafétérian'ny ESCA na ny tato amin'ny salle de conférence ny académie nationale zay fantatry mazava tsara moa fa membre ny comité ad hoc nireo ako dia mampalahelo eto Madagasikara fa saropiterahana ny fampivondronana ny sekoly privé paramédical sekoly privé universitaire na ny institut supérieur eto Madagasikara ka manao antsoavo amin'ny reo sekoly privé misehatra amin'ny fampianarana mba raha tonga ambony sy ny miaraka amin'ny ministère enseignement technique et formation professionnelle zay 300 mahery eto Madagasikara ny tenako hoe tokony hifanatona itsika tokony hifanakalo hevitra amin'izay fomba zany anatsarana ny kalitao ny fanabeazana indrindra fa ady amin'ny tsy fanananasa eto Madagasikara. Ny antony dia tsotra na inona ho ataontsika raha mbola fianarana tsy mitondra ny olo misehitry ny tsenan'ny asa ninona rafitra petraka eo dia tsy ahomby zany tsika ary ny vahiny tsy maintsy haka n'le toerana ao anatin'izany. Dia izay koa zany miaraka amin'ny fanjakana mahefa satria tsy mahavitana inona ireto sekoly privé nomeny fanjakana fahefana anabea sy hitaiza ary anao fikarohana ireto raha tsy miaraka amin'ny fanjakana zany izy ireo. Dia nandinika karazana formule maromaro ihany dia ny hitako tena mety zany sosikevitra ty amiko dia ny anankiray syndicat du patronat des établissements d'enseignement supérieur privé to Madagasikara zany hoe ireo tena tompony sekoly mihitsy ireo fondateur ny sekoly reo mihitsy no hivondrona
anao programa iraisana ahoana ny ampandrosoana ny fampianarana mbaratonga privé to Madagasikara, karazan-drazany reny FIVPAMA, karazan-drazany GEM sy ny SIM reny zany. Fa raha mbola ataoko hoe ny olona hafa de tsy ahita an'izay zavatra zay ary zay no mora hifanatona amin'ny fanjakana. Faharoa de ny ataoko hoe groupement d'intérêt économique. Rehefa tsy hivondrona ao anatin'ilay syndicat dia tsara koa zany hoe samy manana mitazona ny autonomie ny entité ny rehetra, fa raha misy zavatra iraisana zany de io no atao ohatra hoe ny zavatra iraisana hoe ady amin'ny tsy fananan'asa de miara-miasa ohatra ny mention mitovy, ka miaza ny antsoavo am'ireo mpiara-mitolona rehetra ny andravana ny conflit d'intérêt, ny conflit de valeur, ny conflit de leadership ao anatin'ity resaka ty hoe andaotsika ho velomandray ireny zavatra efa nasain'ny fanjakana ataotsika reny, satria na dia aty am'le sécurité privé paramédical de ny mpiahy anay mihitsy ny directeur des études de formation de paramédicaux no hoe mivondrona ianareo ny aty am'sehatry ny enseignement supérieur na mention de la santé na mention hafa de hoe manangana anareo ny plateforme io mba hafana miresaka amin'ny fanjakana mandray anjara amin'ny fananganana politique nationale de l'éducation makany amin'ny emploi eto Madagasikara. Zay tompoko ny any hevitra. Misaotra anao ato amin'ny Madame Sibella avy hatrany angambany raha ianao inona ny tolona mbola tena tokony hatrehanao ao anareo anatin'ny sehatra tsy miankina université tsy miankina moa zany. Nenay moa zany itovizana ny hoe fanamorana ny fandraisana ny ireo manam-pahaizana mivoaka avy aty amin'ny université privée. Nefa misy zavatra mila fantatritsika ela loatra ane le mpiasam-panjakana eo foany de lasa ireto tanora vao mivoaka tsy voaray mazava ho azy satria ny eo tsy miala atao aiza ary ka tokony afoezina ny fotoam-piasan'ny mpiasam-panjakana amin'ny sehatra rehetra io zany fa tsy aty amin'ny hoe paramètre fotsiny mba ahafahan'ireo tanora manam-pahaizana misolo andry zareo relève zany. Etsy andaniny koa tokony etsiketsika amin'ny fanjakana be de be ny appel d'offre de ny fanjakana mihitsy ny tokony iantso an'ireo investisseur akaty de miorganiser salon de recrutement de eo no manao ny sivana hoe iza no tafavoaka iza no tsy tafavoaka. Ankoatran'izay koa nefa mitodika any amin'ny tanora ho anareo tanora aza mingitrika rehefa langue satria ninona ataonareo rehefa tsy mahay langue ianareo de zava-pony zany na hianatra na hiasa eto Madagasikara nareo na hiasa ny ivelany ianareo de zava-pony zany. Eto de manatsidika vetivety misy centre de formation miara-miasa aminay izy io zany de centre de formation maritime ara-dalàna ara-panjakana izy io CFOMAR ny anarany de ao amin'izy io zany tena misy fepetra mihitsiny izy reconnu international mihitsy ny diplôme zay avoakany satria sous couvert ny administration maritime malagasy de ao de tena tsindrina mafy fa tsy maintsy manana expérience ianao. Le expérience moa zany de midika hoe savoir faire aza mieritreritra mihitsy zany ianao raisin'ny mpampiasa raha toka tsy mahay teny pirenena de eto zany manentana ho anareo tanora ho anareo ray aman-dreny zero tsara fa rehefa tsy mahay miteny anglais ianao de tsy zany na sortant ianao manana diplôme master ianao na doctorat ianao rehefa tsy mahay teny pirenena ianao de eo zany de ho fanamafisatsika an'ilay hoe le qualité atsika malagasy de ivoaka ny ivelany mba ahafahantsika mamaly ny filana maneran-tany de nao tsika hanana ny capacité intellectuelle afaka mifaninantsika zany amin'ny firenena mandroso satria tsika tena tsara ofana de io nefa tsy ny université privée no menatsiny fa misy koa parti anareo ray aman-dreny nareo tanora
aza manaiky aza atao hoe tolora-potsiny ianao ny internet misy tolotra be dia be ao aza ampiasaina amin'ny Facebook fotsiny reny fa maninona raha mba ampiasaina hitedavana asa mipostule any ianao ataovy tsara ny CV anao ary manana koa fahavononana ny zavatra ny anaranao tokony ho azo ampiasaina tsara. Misaotra ny Madame Sibella maranantsika ny fandraisana fitenenana sady maranantsika ihany koa ny fandarana hitondra ny fanentanana ihany koa anatin'izay Jeanne ny azonao ambara farany amin'ity alina ity. Eny ny ato amin'ny fanentanana moa zany tena horesahako satria mino fa tafitany amin'ny se tandrify an'izany zany zavatra rehetrarehetra zany ary tsapatsika fa marary ny fanabeazana tojo amin'izao fotoana izao amin'ny lafiny rehetra eto Madagasikara. Tsy valapatra tsony fa ny hoe ny antony lobbyin'ny méritocratie ngamba ny amarana kely azy alohan'ny anentanako le hoe lobbyin'ny méritocratie na le hoe mahakasika ny dinika sy ny ina re nandikatsika azy parlaka azy hoe famendrehana eo amin'ny sekoly sy ny mpianatra zay mivoaka amin'ny sekoly ambony na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana dia ho famerenana indray ny asin'ny tany ny asin'ny teny ary ny asin'ny tena arahan'asa zany satria ny fiandriana ny olona anankiray dia ny asa rehefa tsy anasa izy dia izay le fantrana satria rehefa tsy miasa izy tsy afaka homana ny asa zany betsaka ny azo foronina eto Madagasikara ary ny asa veriko foana no mitady olona fa tsy ny olona mitady asa ka mbola maro zany no mitady asa dia tsy nampianarina izy amorona an'le asa zay efa misy miandro fotsiny azy io. Iverina amin'izay ihany amin'ny salon ngamba tojo mahakasika ny hoe salon de l'orientation guide des études supérieures na ny hetsika fampafatarana sy torolalana ho an'ny fampianarana ambaratonga ambony ho an'ny mpianatra afaka baka eny koa na ny mpianatra afaka BPCT na ny efa licencié na ny maîtrisard na ny doctorant dia afaka tonga daholo amin'izy io. Tsy manakana koa zany ho an'ny olona efa miasa satria maro ny zavatra hozaraina mandritry ny fotoana io traikefa resahany satria samy manana traikefa ny tsirairay ary zay traikefa ny fameno zay ny fahombiazana eo amin'ny fiainana dia isaorako reto namako anankiroa ny PDG ny groupe Misela sy ny PDG ny groupe INS Penmad sy ny directeur ny senior manager d'IPAC zay anisan'ny nanohana ny manakasy tsara amin'ity salon de l'orientation 50e édition ity ny tena mampiavaka an'izy ity dia ilay isy natramin'izay moa tirage na bourse d'étude foana no menay fa ny amin'ity zany isy ilay vatsym-pianarana zay omena mivantana mandritry ny fotoana io ho an'izay te hanao fianarana any amin'ny Parole University eo ihany koa ny fampianarana eto an-toerana dia misokatra ihany koa amin'ny fiarah-miasa any ivelany ny Parole Université ho an'reto université zay mandrainjara dikan'izay zany ho anareo zay mbola tia andrainjara amin'ity salon de l'orientation guide des études supérieures 50e édition ny zay manakasy ny tsara ity dia mbola mandray anareo izay ho an'izay mieritreritra ny ara-iasa amin'ny Parole Université amin'ny fandefasana mpianatra na fiarahana miasa mivantana mihitsy arany. Ny ankoatran'izay dia misy an'ity solomaso hitanareo anaovaka fanaovantsika démonstration teo ty hoe misy caméra izy ity misy appareil photo misy enregistrement vocal ary afaka ihany koa rehefa mandeha ny andalina tonga dia efa manao vidéo dia hitanao daholo ny andalina rehetrarehetra izy ity tsy mety feno zany hoe 16 giga izy fa mila matanjatanjaka fotsiny ny telefônina anao dia tonga dia afaka transférena dans l'immédiat misy application ampiasainao anatiny ao dia afaka mahazo ny zavatra ilaina rehetra izy. Ny ankoatran'izay ny ampiavaka an'izy ity dia ny mahazatra ny olona foana hoe maimaimpona fa rien n'est gratuit izy le filosofy anankiray malaza be zay fa ity atao fanomezana le fanomezana ny hanomezana fanomezana ity tsy hoe tonga ao le olona dia omena solomaso tsirairay lafilafy ny vidin'izy ity tojo fa mba tsy hanana an'le olona ivoan'le olona vola be dia atao fisariana izy zany hoe misy ticket hovidiana 40,000 ariary ny vidin'io ticket io mandritry n'ilay salon zany hoe amin'ny fito maraina misokatra ny famarotana ny ticket ka hatramin'ny 6 dia mikatona ny fividianana ticket dia ataony fisariana mandritry ny salon dia omena ataony fisariana an'leziny amin'ny 3 ora sasany ny 7 aogositra 2024 ao amin'ileo mpavian-tanina dia zay anarana voaray ao sy laharana finday voaray ao sy izay tompon'ilay anaranao no mahazo an'ity solomaso ity amin'ny vidiny 400 ariary zany hoe mividy an'ilay ticket izy dia arotsaka ao anatin'ilay urna ny ray tazominy any an-tanany dia ny ray hoentiny manatrika an'ilay salon dia rehefa tonga ny amin'ny 3 sasany dia ataony fisariana dia izy no mahazo an'ity
Zany hoe raha misy indray mieritreritra ny vidy mivantana de tongava am'le salon raha tsy te hitsapa vitana zay koa moa tsy de te miatehatra am'le vitana satria tsy vitana ny tondrana ny fiainana de atao hoe rehefa tsy mandeha araka ny vitana raha ny olona de mandeha any amin'ny tsy tokony alehany. Faharoa misy le ordinateur anakay ordinateur portable izay anaovana fisarihana vidintsika anankiray amin'ny ordinateur portable de 50 000 ariary azahoana ordinateur portable raitra. Fahatelo de le téléphone anankiray anaovana fisarihana ihany koa izy io ny vidintsika anankiray ho an'izay tianao fisarihana am'le téléphone de 2,000 ariary. Zany hoe misy zavatra telo zany ho sarihanao ordinateur portable anankiray amin'ny ticket 10,000 ariary. Rehefa feno ny isa napetraka anay hoe hatreto ny isa ilaina de mikatona zany ny fisoratana anarana de ohatr'izay hatrany hatrany le izy. Zay zany tena mampiavaka an'ity satria hatramin'izay zay tsy nanao an'izay fa bourse d'études foana nomena hoe langue chinoise, langue anglaise, fa ny amin'ity le billet d'avion koa anisan'ny anankiray mampiavaka. Tamin'ny heritaona efa nisy ny billet d'avion gratuit niarahana aller retour niarahana tamin'ny Shahada University fa tamin'ity indray Parole University no amia le billet d'avion gratuit. Ny ankoatran'izay de le bourse internationale any Inde makasika ny mention maromaro izy ao zay ny université Parole moa zany de miasa amina 570 ao ny firenena efa misy anazy de amin'ity zany Madagasikara koa anisany amin'ny alalan'ny reto université reto de afaka tonga ao nareo satria raha tokony $2,000 zany ny frais de formation amin'ny taona anankiray première année na deuxième année na troisième année na quatrième année na cinquième année de na doctorat de lasa atsasa bidy zany hoe raha tokony $2,000 de lasa $1,000 ho an'izay tonga amin'io salon io ihany mahazo an'izay fa tsy hoe tonga ihany anao de zay ho any fa zay tonga amin'io salon io ihany na ho an'ny mpianatra mivoaka amin'reto université reto na ho an'izay mieritreritra ny tonga de ho any hianatra rehefa avy manao inscription de zay mamita première année deuxième année troisième année atao amin'ny ISMATEC na atao amin'ny NSPENMAD na any amin'ny UM ka anao master any amin'ny Parole Université de tonga de raisiny zareo avy hatrany. Ho an'ny manana master indray zay aka doctorat de tonga de raisiny zareo avy hatrany. Zay ny mampiavaka an'ity salon ny ty 50e édition ty tozo. Ianary. Efa lava de lavo zay fampiresahana zay tapisihany koa nefa fotoanantsika inona fa mbola mety hively eto ihany nareo amin'ny fotoana manaraka fa de ankasitrahana feno ianareo nanaiky ny vahiny tato anatin'ity fandarana manokana ity de ametraka sady mandrapitafa ho manaraka ho anareo. Nakasitraka totra de mankametraka ny mandrapitafa ihany koa atsika rehetra natokantrano ihany ho amin'ny rapitso indray ny fotoanantsika ho anaty ny fampalalamba vao veloma tompoko.